Amkafalina indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny anolorana ny arahaba omba piraritsoenao amin'ity aliny zoma farany volana jona taona 17 ity tonga tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra mateve ianao ka saina anaraka izany hatramin'ny farany. Isataratsika ny vaovao dia makasika ny fitokonana tanterahany ny mpiasan'ny fahaditseranana. Androany dia nanao fanambarana tao aorian'ny fivoriam-belona ny Assemblée Générale ny mpiasan'ny fahaditseranana fa hampiato ny fitokonana izay ho tanterahan'izy ireo. Claude Arasolson sy Mamy Rasoaneva. Iatry ny fitokonan'ny syndicat-ny mpiasan-doanina ny alatsinainy sy talata ho avy izao raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany tao aorian'ny fivoriam-belona ny mpiasan'ny fahaditseranana. Nanambara ny filohan'ny syndicat fa etsika natao manoloana ny fitarainan'ireo mpandraraha ara-toe-karena io. Inona ihany koa fitaraina ny GEM, ny SIM, ny fifamasy, ny GEFP. Ratsaivina dia nanambara ireo vokatry ny fitokonan'ny fahaditseranana izay ny mpandraraha ara-toe-karena omaly. Mikatso nakabiazan'ny orinasa indrindrandrindra eo amin'ny lafiny fanondronan'ny entana zany hoe exportation sy maka entana koa eo amin'ny lafiny importation. Zavatra lehibe mihitsy izy eo amin'ny lafiny hoe ny firenena. Raha mikatso izy io dia tsy afaka mampiditra vola ny fanjakana ary izay koa eo amin'ny lafiny hoe ny commande ny any ivelany dia tsy afaka mami fahafapoan'ny tontolo io. Iverina kosa nefa ny fitokonana ny alarobia raha toa ka mbola tsy mivaly ny fitakian'izy ireo. Fantatra fa nisy ny feonan'ny Saint-Pidou sy ny talen'ny kabinetran'ny ministeran'ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola androany fa mbola tsy nahava olana izany raha ny tatitra nataon'ny Saint-Pidou. Miroso miandalana ihany anefa ny fitandiavam-baolana. Tokony nisy ny feonana tamin'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta ny tolakandro teo saingy tsy tanteraka izany noho ny fanatrian'ity farany ny fotoam-pamaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany ny Antinimiera.